Ny fanjakana malagasy dia mametraka ho lara-pamehy anatin'ny tontolon'ny fambolena sy ny fiompiana eto amintsika noho izany indrindra no nahatonga azy ireo matsy ny mpiantsehatra ity tontolon'ny fambolena sy ny fiompiana ity ho an'ny teny amin'ny komina Ivato teny. Izy ireo izay nahazo fanohanana avy amin'ny fitondram-panjakana. Mpiompy miisa 200 no nahazo fanampitosika avy amin'ny fitondram-panjakana entina hanatsarana ny fiarian'izy ireo androany teny amin'ny komina Ivato, komina izay mivelona misehatra ny fambolena sy fiompiana. Borety miisa 570 sy 570, masomboly, vilona, zezika ary koa simenitra no azon'ireto tantsaha ireto raha ny tamin'ny androany fotsiny. Ary vinavinaina fa isy ny fametrahana lahanomby sy toerana fanangonana ary fivarotan-dronono ho an'ireo mpiompy ho amin'ity taona 17 sy 20 ity. Ny fanatsarana trano ny tontolo ambanivohitra amin'ny alalan'ny fampiakarana ny tahampamokarana no imasony ny fanjakana ankehitriny. Tosika lehibe io amin'ny resaka fiompiana omby. Ministera zany zao dia mitarika mihitsy hoe aleo toko amin'ny teny tsotra fotsiny andao tsika iompiomby, milona mpiompy azy zany. Za tsy miteny tsy miompitsika teo. Fa le androany zao dia ampisehoana satria misy ireo famezaka mampitombo na ny ataontsika hoe ny ronono avazo avy amin'ny vavy verotsony satria raha miteny teo zay izy hoe 10 litatra na 10 litatra mbola kely zany. Eto Madagasikara mbola 5 na 1 litatra. Misy latsaka zany ary any amin'ny firenena-kafa izay mitovitovy amintsika nefa taty aoriana ary izy vao tena miompy omby tanatin'ireny le vala le rancho ireny efa miakatra any amin'ny 9 na 12 litatra. Hitantsika amin'izany fa rehefa mba memoro io akory io tsy hoe vidiana mora eny tantsaha fa rehefa mitombo ny tahampamokarany dia afaka tsika zany mampitombo an'ireny zavatra azo maro samihafa amin'ny alalan'ny ronono toy ny fromage sy zany mba ho hidina ny vidin'ireny satria ireny hitantsika amin'izao fotoana izao fa mbola miapahany vitsy kely eto amin'ny firenentsika ny afaka mba mihinana an'ireny nefa be otrikaina ireny satria lafo le izy. Inona malafo azy kely ny tahampamokarantsika. Nankasitraka kosa ny fanohanana nentin'ny ministera eo anivon'ny fiadidinan'ny Repoblika tamin'ity androany ity ny ben'ny tanànan'i Ivato. Saingy no amafisony kosa fa hiezaka hatrany ny avy tena koa ny komina Ivato fa tsy ionina foana amin'ny fanampiany. Komina Ivato izahay ato anatin'ity komina ity moa dia maro anisa zany ny mpamboly sy mpiompy. Izany hoe reharehanay zany atosika mihitsy ny mponina ato anatin'ity amboly sy mpiompy ary mamatsy Antananarivo amin'ny lafiny legioma amin'ny zavatra rehetra ihany koa ny akomana todilava ireny rehetra ireny dia vatsiny komina Ivato Antananarivo avokoa. Nahazo fitaovana moa izahay avy amin'ny ministera fambolena sy ny fiompiana dia isaoranay zany kanefa moa izahay dia tsy onona amin'ny fanampiana fotsiny fa hiezaka hatrany ihany koa hiavy tena ireto tantsaha ato anatin'izany komina izany. Fa nitondra ny etaetany ihany koa ireo tantsaha tamin'ity androany ity, anisany mbola olana ianjadian'izy ireo ny olan'ny fananantaniny. Nampatsiahy kosa ny minisitra eo anivon'ny fiadidinan'ny Repoblika misahana ny fambolena sy ny fiompiana fa tsy maintsy ao anatin'ny fanarahan-dalàna hatrany ny anatanterahana ny fitakiana ary ny firosoana amin'ny fampandrosoana.